Tafiditra feno anatin'ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana tokoa ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra ireo harem-pirenena izay hiaran'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Izany ary no nanosika ny Alliance Voary Gasy hanao fampiofanana mpampiofana entina hanamafisana ny ahitao ny officier de police judiciaire izay tanterahana moa etsy amin'ny FIP Antanimora. Nanao ny fanadihadiana Ravakarandriamanalina sy Mamera Samuely Atrany. Mitotaly 10 ireo officier de police judiciaire avy amin'ny zandarmeriam-pirenena sy ny polisy-pirenena miatrika ny fiofanana momba ny fiarovana ireo biby arovana mandritra ny roa andro eto amin'ny FIP Antanimora. Ny Alliance Voary Gasy miaraka ministèra ny tontolo iainana, ministèra filaminana anatiny ary ny sekretera-panjakana miany zandarmeriam-pirenena no manatanteraka ity fampiofanana ity. Tamin'ity lanonana fanokafana androany ity no nanatanterahana ny fifanarahana eo amin'ny telotota makasika izay fiaraha-miasa izay. Tena faran'izay ngeza ary indrindra anafoana raha azo atao zany fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena indrindra ny biby sy zava-maniry mampiavaka ny Madagasikara ireny. Zay zany no tena tanjona ary tanandraikitra lehibe ao anatin'ilay fanafoanana indray eo ny firaisan'ny firenena fa eo koa ireo olona afaka mampianatra ny lalàna ny officier de police judiciaire izany. Nahatanteraka ny asany ara-dalàna mpitandro filaminana ka nahatonga ny fahatrarana ireo harem-pirenena naondrana ny tsokosoko toy ny Hazo Andramena sy ny sokatra raha ny fanambarina ataon'ny ministra filaminana anatiny sy ny sekretera-panjakana misanina zandarmeriam-pirenena tamin'ity androany ity. Namafisana teto fa fanamafisana ny ahitao sady fampiofanana ho mpiofana ity fampiofanana tanterahana eto amin'ny FIP Antanimora ity. Atao negatif be ohatran'izay zany le fisainantsika azy hoe raha mahita zavatra tsy mety ve dia mandray andraikitra dia lazaina fa hoe tsy nanao ny andraikitra nanao ny andraikitra mihitsy zahay matoa nahitana an'ireny zavatra tsy mety ireny io dia zay indrindra hoe hita zany fa hoe misy lesoka zany na misy tsy ampy zany le inona moa ty ny zavatra atao dia atevenina le izy fa tsy hoe sanatriny zany tsy nandray andraikitra fa nandray andraikitra matoa regny zavatra regny tratra. Tsy milaza nefa zany fa hoe tsy nanao ny dity sy ny andraikitra zay raha ohatra ka manao an'le perfectionnement na hoe resaka fiofanana ataon'ny police judiciaire indrindra amin'izao fotoana izao fa hoentina hanatsaratsarana kokoa ny zava-misy indrindra ny faninjena ny fampiarana ny lalàna amin'ny resaka fampiarana n'ireo resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana ireo. Notsim-pian'ny Alliance Voary Gasy tamin'ity androany ity fa mbola mitovy fitrandrahana sy fanondranana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena koa ho amin'ny 3 volana voalohany tamin'ity taona 13 sy 17 manokana dia nisongadina ny fahatrarana ny fanondranana sokatra misy 570 tany Thailande. Ny fikasana hanondrana sokatra 270 sy 100 teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato nisongadina ihany koa raha fanazavana ny fahatraran'ireo Hazo Andramena.